Anisan'ny nanamarika ny farany herinandro teo ny resaka tsy fameran'Andriamatoa Marc Ravalomanana ny resaka tany Antsirabe sy tany Ambositra. Androany dia samy mitondra fanazavana mikasika io raharaha io ny teo anivon'ny fiadinan'ny Repoblika sy ny para-panaradia amin'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana. Ny teo anivon'ny fiadinan'ny Repoblika kosa dia nilaza fa tsy nisy ny fanakanana Andriamatoa Marc Ravalomanana iteny. Nitony fampiavana-pirenena ary tsy misy fanankanana an'Andriamatoa Marc Ravalomanana iteny hoy ny teo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika. Nilaza ihany koa ny tale kabinetra ny fiadidinan'ny Repoblika Andriamatoa Henri Rabarinjaka fa misy ny fanazavana izay tsy nety. Misy malentendu BDB fa tsy misy hoe respecté na tsy respecté zany ny resaka fanaovana mitohy foana ny ina moa zany ny resaka réconciliation nationale ny resaka fiarahana tsy fantatra hoe izy namoaka an'ilay hoe fitenenana hoe tsy nanaraka an'ity na tsy nanaraka an'ity fa io samy olona lehibe sy responsable ny tsirairay amin'ny toerana izay misy azy tsy misy angamba ny malentendu ny tena be dia be tsy nisy tanaka anazy tsy niteny zany fa izy no tsy te handeha tany amin'le fivoriana fa encore une fois ohatrany misy malentendu be dia be izy raha ny tenako manokana aloha tsy manana ny tena précision tamin'ilay izy fa zavatra ny tenana atao dia ohatran'izay hoe reconnaître raha ndraitratra nisy malentendu tamin'ilay izy toy ny resaka rehetrarehetra io le lazainareo hoe tsy nasaina ny teny izy tsy fantatra hoe taizinareo na izany vaovao zany tsy nasaina ny teny izy ny vaovao eny teo ny taona tao amin'ny fivoriana tao zao dia ny hoe izy no tsy te handeha tany avy eo satria nisy un moment donné raha ny fahainao koa azy dia lasa tsy teo le chauffeur dia namena automobile hafa izy ny mitondra anazy iny areo moa efa nainterpretena hoe zavatra hafa indray. Raha nanontaniana momba ny fanarahana misy eo amin'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina sy Andriamatoa Marc Ravalomanana ny tale kabinetra ny fiadidinan'ny Repoblika dia nilaza ny tenany fa tsy mahafantatra momba izany. Nosoritany ihany koa fa resaka eo amin'ny filoham-pirenena Roalahy izany.